sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Omeo fiadanana ireo magnantegnanao ry tompo, enganeo masinteny ny mpaminagny, eno ny vavak'Isiraely mpanomponao sy vahoakanao. Eklesiastika toko fa 17. Isoaragna mandrakariva anao zay magnaraka sy tapaka, indrindra anao mankafy an'ity fandaragna toriteny sy fampianaragna iaragna amin'ny archevêque Ray Aman-dreny ity. Miarabantsika jiaby tratran'ity alahady fa 4 tsotra mandavantaogno agnatin'ny taogno izay agnamezan'ny eglizy loha hevitry atsika dia ny hoe izay mamela no avela, tsy mora ny mamela eloko, sarotro ho antsika olombelogno izay, fa ampianarin'ny eglizy, ampianarin'ny Kristy atsika amin'ny evanjely ho tandresantsika rehefa avy eo, fa zava-dehibe ndraiky ny fahaizantsika mifamela, ny fahaizantsika miavagna, satria ataontsika karakory mo hiavagna amin'izy Andriamanitra raha atsika sambatsika tsy mahay mifamela sy mahay miavagna izay. Ka andao ary ho tandraisantsika ny tenin'Andriamanitra telo roson'ny eglizy ho antsika amin'ity alahady ity, arahany toriteny sy fampianaragna iaragna amin'ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Boky ny Siraka. Mendrika ankahalaina ny lolompo amampahatezerana, ary manana izany ny mpanota. Izay mamaly rantsy dia hihara ny fanahin'Andriamanitra, izay hitahiry fatratra ny fahotany. Avelao ny nataony namana tsy andrariny, dia havela ny fahotanao rehefa mifona ianao. Akory ity olona mitahiry fahatezerana amin'olon-kafa, nefa mangataka fanasitranana amin'Andriamanitra ao an'ny tenany. Tsy mamindra fo amin'olombelona namana izy, nefa mitaraina noho ny hadisoan'ny tenany. Izy izay nofona mitahiry lolompo, ka zovindray no hahazo ny famelana ny fahotany. Tsarovy ny hafaranao, ka atsaharo ny fankahalana. Tsarovy ny hahalovana amampahafatesana, ary tandremo ny didy. Tsarovy ny didy, ka aza manao andolompo amin'ny namana. Tsarovy ny fanekeny avondrindra,
ary modia tsy mahita ny fanevatevana anao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Lavitra ilay zanakam-pandany, tena tazana azy rany, tena tazana azy rany. Kaulana ni dududuna ni zanazi, arinamina ni vuzuni sinanurukazi, arinamina ni vuzuni sinanurukazi. Saurani tumpori fanai, saurani yanarani masinao, tena kututulu. Saurani tumpori fanai, suase senanakali asamisadinu. Filani remutanau reja, si jani tua, biaretina reja. Saurani tumpu misara, yana katana, pusikitana, nuasa nunyanau. Lalita wana muningitani, bisa matautazi, saurani tumpu misara. Tulfangurani rasini sanani, murani tumpuani, sana tahu jasi, saulani tumpu sana kata kini hanya lunayatika, arilan fanafijavana. Ila sana kapandani, nata sana sirani, nata sana sirani. Kaunana ditududu izanasi, arinamina ni vuzuni sinanurukazi, arinamina ni vuzuni sinanurukazi. Taratasy ny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianigny avagna, tsy misy velogno ho an'ny tegnany isika rehetra na misy maty ho an'ny tegnany, fa velogno isika velogno ho an'ny Tompo, maty koa maty ho an'ny Tompo. Koa amin'izegny na velogno na maty isika dia ho an'ny Tompo ihany.
satria i Kristy no maty sy velogno indray dia ny ahatompo ny maty sy ny velogno azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo isoragna ny Andriamanitra. Alléluia, 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 Ombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masina soratany Masindamatio. Voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro izany nanatona ny Jesosy i Pierre nanao hoe, Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny namako no tokony hamela azy aho, hatramin'ny impito va? Hoy Jesosy taminy. Izaho tsy milaza aminao Pierre hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny 77. Ko amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hamotipototra ny toe-pananany amin'ny mpanompony. Ary raha vao nanomboka nanao izany izy dia nentina teo aminy ny anankiray izay anagnany talenta iray alina. Ary noho ity mpanompo ity tsy nanana haloa dia nasain'ny tompony hamidy izy sy ny vady aman-janany mba amin'ny fananany rehetra mba hanefanany trosa. Dia niankohaka ilay mpanompo ka nifona tamin'ny tompony nanao hoe, mba meo andro aho dia aloako daholo ny anao rehetra. Nangoraka nefa nifony ilay tompony izany mpanompo izany ka sady nandefa azy andeha no namoy ny trosa taminy. Raha vao nivoaka ilay mpanompo dia tojo ty mpanompo namany anankiray izay anagnany Denizato. No resiny tamin'ny tendany le io ka nokaindainy nataony hoe, alo avy nitrosako any aminao. Niankohaka ilay namany dia nifona taminy nanao hoe, mba omeo andro aho dia haloako ny anao rehetra. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy an-tragnomaizina ambara-pandohany ny trosa. Nalahelo loatra ny mpanompo sasany noho nahita izany ka lasa nilaza izany rehetra izany tamin'ny tompony. Dia nampanalay ny tompony izy dia nilazany hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoika avokoa ny trosako rehetra taminao no ianao nifona tamiko. Ka moa tsy tokony hamindra fo amin'ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka natolo ny mpampijaly izy ambara-pandohany ny trosa rehetra. Dia ho tahaka izany koa no hataony raiko izay nandanitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina afa-malala, raha ampiso ny eglizy no mankalaza ny fanandratana ny azo fizaliana, izany hoe asain'ny eglizy sika hibanjina bebe koa ny loharano sy fototra ny famozena, ka ny fototra ny famozena ao amin'ny Kristy dia ny fifamialan-keloka sy ny famindrapo. Mbola hoisy moa fotoana zany iverenasika bebe koa mikasika an'izay rehetra izay, fa mino aho fa tadiditsika sara ny fampianaran'ny Papa François, lay mpamafy fiadanana sy fanantenana zay iray taona lasa no nandalitra eto amintsika. Matetika tokoa izy no mamerina hoe raha maniry fandriampahalemana sy fiadanana marina isika dia oka amboly famelan-keloka sy famindrapo. Matoky ary aho fa mbola tsarosika sara ireo teny ireo, fa indrindra moa isika miatrika anty korontana virus ity. Matoa misy ny korontana dia satria mikorontana ny fiainantsika olombelona, ka raha tisika ary ho tonga amin'izay fiadanana sy ny fandriampahalemana izay dia aoka mamboly fifamelan-keloka sy
famindraposika matoy ny papa milaza aoka amboly dia dikan'izay sy maintsy misy ezaka atao ary matoky koa fa fanomezan'Andriamanitra ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo. Ireo roa reo zany no banjinsika manokana rahampiso raha mankalaza ny fanandratana ny azo fizaliantsika. Fa na izany na sy zany aza dia aoka ihany koa ho sarosika fa raha ny marina dia izao tokoa isika no mankalaza ny jobil'ny fete sy ny congrès eucharistique sy tanteraka izany no ity korontana virus ity, ny korontana ny zavatra rehetra ho isika no ny afisiko ity arety mandoza ity. Kanefa araky ny averimberitsika matetika ary izay no anaovasika an'ireny vavaka totoafo reny sy ity korontana virus ity no anana ny teny farany fa i Kristy tenin'Andriamanitra alpha sy omega ary zay no dikany la croix ary zay no alaliantsika rahapiso. Ao anatin'ny fioboina ny pretrasika ankehitriny, ao anatin'ny confinement hitasika zany fa misy ny fioboina masina zay efa nisy teo anivon'ny fiangonana hatramin'izay sy hoe zava-drasy zany ty confinement ty fa ny fomba fivelomana azy sy ny fanatanterahana azy no sy maintsy ijerena akaiky. Efa nisy teo anivon'ny eglizy hatramin'ny voalohany tokoa ny fioboina ary samy mahafantatra isika ny fisin'ireo monastera sambatra aza isika eto amin'ny diocese fa manana ny monastera neny amin'ny Joffreville sy misahatra ireo masera benedictine mivavaka ansika mankasitraka azy ireo ary mampirisika azy ireo amin'izany vocation zany. Oka koa ary sika ahayana rarotra mba sy salasala anokana fotoana anaovana récollection sy la retraite izay ange ny atao hoe confinement, récollection sy la retraite fiobiana ary hitasika fa mahasoa ny fanahy ireny fiobiana ireny satria afaka mandalina, afaka mivavaka ary velombelona ny ara-panahy. Ka izay indrindra manatena isika fa tena ho senakila tokoa izao confinement ataon'ny pretrasika izao ka hitondra amin'ny pentecote vaovao araky ny averimberitsika sy hoe fiavozana no andrasasika ao arinan'izao korontana virus zay manakorotana tokoa ny fiainantsika fa fiainam-baovao tena départ vaovao no antenaisika hoentin'ny tao-pikatrona zay irisika atomboka amin'izao. Raha ny foto-kevitra ary amin'izao lahady 420 mandavasaona zao dia manosika sika andalina bebe koa ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo toetra fototra mampiseho ny maha EEV sika izay zany hoe maha eglizy olona velona ao amin'ny fanahy masina ka mahatonga sika ho tabernakla velona eo manodidina sika. Ireo toetra zay ambarany ny foto-kevitra n'izao alahady 420 mandavataona izao. Inona marina moa no entina eo anivon'ny mpiarabelona raha sy ny fiadanana sy ny fandriampahalemana sy ho isy anefa ny fiadanana sy ny fandriampahalemana ho isika raha sy misy ny fifamelan-keloka ary famindrapo ao anatin'ny fahamarinana sy ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny. Ry kristianina ava malala, toetra takin'ny mahampanaradian'ny Kristy ary ireo voalaza sika ireo manambara fa olona ny fanozo amin'ny Kristy ka niova ny fony ka mifanaraka amin'ny fon'ny Jesoa ka raha niova ny fony zany hoe mampanjaka ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo dia ho afaka mampiova ny hafa. Io koa dia averimberin'ny papa matetika ny olona tena mifanozo amin'ny Jesoa dia sy maintsy miova ary mampiova ny hafa ary ity fifamelan-keloka sy fifamindrapo ity no mampibaribary fa tena ny fanozo tamin'ny Jesoa tokoa. Ny navela eloka tokoa ka afaka mamela ny hafa. Io tokoa la ilazaisika matetika sy mifanaraka amin'ny fomba fizerin'izao tontolo izao. Raha n'izao tontolo izao tokoa dia
fantatra sika fa ny lolom-po sy ny valifaty no manjaka ary dia hitasika ny herisetra nify efa nify ary zao korontana virus zao de mampisongadina an'izany indrisy toetra sika no ny ady mafy de sy mahafantatra ny hafa sy mifampisimbana isony fa indrisy mifanarisaka ary ny herisetra no manjaka hitasika ary fa tena mifanohitra amin'ny fampianaran'i Jesoa izay lojikan'izao tontolo zao izay hitasika ho isika teo ao anatin'izao korontana virus izao raha ny fampianaran'i Kristy zany hoe toetra takiny zay mpanaradia azy zay natao hoe kristianina ho isika de zay manaradia ny Kristy miaina tahaka ny Kristy manahaka ny Kristy ka raha ny toetra ny Kristy dia izy no nolazaisika teo ny lakroa masina no mampibaribary azy ary hitasika ao amin'ny fo masin'i Jesoa dia ny famelan-keloka sy ny famindrapo ary zay no entina amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra ary zay no mahatonga atsika ho taranaka mpanorona ETA Eglizy tranoben'Andriamanitra zay fantatsika fa potika amin'izao no ny lojikan'izao tontolo zao io ny fanitarany fanjakan'Andriamanitra ny fanorenana an'izay ETA Eglizy olona mifototra amin'ny fianakaviana Eglizy kely zay dia mianso ary ansika anana an'izay toetra fototra dia ny fifamelan-keloka sy ny famindram-po ka izay indrindra aokary hoe missionnaire tokoa isika tiany Eglizy ho sapasika sy ivelomasika ary fa indrindra isika miatrika an'izao korontana virus zao ka raha tisika hiala amin'ny korontana rehetrarehetra ary zay no antenaisika ho Pentecote vaovao dia aoka ny fosika ho fo honena n'Andriamanitra ary zay ny dikany hoe tabernakla velona tanteraka amintsika ny afatry Jesoa raha omesika azy tokoa ny fosika lay afatry Jesoa amin'ny Piera zay mampibaribary fa sy misy fetra ny fifamelana fa vokatry ny fitiavana vokatry ny vocation sika izay tokoa no arina hitovendrika amin'Andriamanitra isika ka noho izany sy ny herisetra sy ny lolom-po no hitovizasika amin'Andriamanitra fa ny fitiavana sy misy takalo lay fitiavana sy misy fetra ho indrindra Jesoa ao amin'ny evanjely raha nanatona nanontany azy Piera Tompo raha diso impiry amiko moa ny namako no tokony amela azy aho hatramin'ny 7 va namaly nazava Jesoa izao sy milaza aminao hoe hatramin'ny 7 fa hatramin'ny 77 ny dikan'izay dia sy misy fetra tahaka ny fitiavan'Andriamanitra tahaka ny famindrapon'Andriamanitra ny fifamelan-keloka ho ansika ka mpanota tokoa isika nefa avelan'Andriamanitra eloka mandrakariva raha mieky ny eloka sika ary zay ny dikany fanoharana zay ao amin'ny evanjely mampibaribary tokoa ny toetra sika io fanoharana io ensika tsara ao amin'ny evanjely fa ny fosika dia anjakan'ny rasy ka matetika sy mahay mifamela sika ka matetika aza ny anapotika ny hafa fa indrindra amin'izao andro sarotra amin'izao korontana virus izao ka izay indrindra ry kristianina havana aoka ararotsika tokoa izao fandaliana mpinoana ataosika izao ka mba iova tokoa ny fosika araky ny fampianaran'ny vakiteny voalohany bokin'ny Siraky zay mampibaribary fa matetika ny toetra sika dia ny lolom-po sy ny valifaty no manjaka ambaran'izao
alahady fa 4 mandavataona ary efa mampirisika asika ho isika teo ibanjina bebe kokoa ny lakroa masina aoka sy ny valifaty sy ny lolopo zay azo lazaina fa vokatry izao korotana virus izao no anjaka omposika fa ararotsika araky ny voalaza teo zany ho fotoana ifanjona amin'ny Jesoa tokoa izao fotoana zay irososika amin'ny pastoraly taom-pikatroana vaovao zao ka ho départ vaovao izy raha ny fosika no miova ka avelasika anjaka ao amposika tokoa i Jesoa araky ny vavaka fanokana tenasika ataosika amin'ny fomasiny Jesoa ka amizay ny fo no mitondra amin'ny fifandraisana rehetrarehetra ka raha miova ny fosika ka mifo anjakany izay fifamelan-keloka sy famindrapo fahamarinana fampanjakana ny rariny sy ny isiny dia fifandraisana vaovao tokoa ary zay no andrasa asika zay natao hoe pentecote vaovao zay natao hoe départ vaovao fifandraisana vaovao no hoentsika eo anivony ny zavaboary ka sy anapotika isony sika fa ikarakara sy kolikoly araky ny vocation sika hatramin'ny voalohany ka lay fanomezana nomen'Andriamanitra dia ho karakara isika tokoa ka fanomezana ho ansika ihany koa nefa satria raha voakarakara io fanomezana lehibe omen'Andriamanitra sika io dia isika no igoga ny fahasoavana avy amin'izany ka ifanasoa sy fampisimbina isika ka miova koa ny fifandraisasika eo amin'ny fiarahamonina ka amin'izay ahita fivelarana tokoa isika dia ny fivelarana ny maholona sy ny maholona manontolo ka raha mahita fivelarana tokoa isika dia afaka ankalaza an'Andriamanitra ao amin'ny tontolom-pinoana izay mampiombona asika ka mahatonga asika olo raika ao aminy ho fianakaviam-be ao aminy ka amin'izay ity tranombe iombonana ity dia tranombe ankalaza asika ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka avy amin'Andriamanitra ka izay indrindra ry kristianina ava malala raha tiasika ilamina sy rindra ny fiainasika andavanandro dia sy mainsy ao amin'ny fianakaviana izany rehetra izany no atomboka asika ao amin'ny eglizy kely ka amin'izay tena eo ve tokoa isika manorina ETA izay mitomboka ao amin'ny fianakaviana ka izay no mahatonga asika anao programa matotra kokoa mikasika ny fianakaviana amin'izao tao-pikatroana izao ry kristianina havana amin'izao fihaizasika mba ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona mba ho eve missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla velona dia iraina tokoa isika ary hitondra ny fahazavana sy ny fanasiny Kristy ary zay ny maha-pentecote vaovao isika no ny asany ny fahasoavan'Andriamanitra no ny asany fanahy masina dia iova tokoa isika ka hifanozo amin'i Jesoa ka raha mifanozo amin'i Jesoa dia iova ary afaka mpiova ny hafa ka ny dikan'izay raha tena iainana andavanandro dia isika afaka mifamela heloka sy mifamindra fo ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy nisiny ary zay no ampisahivy ny mason-dahapoly amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny ho an'ny kristianina raha miova tokoa isika dia ho an'ny tompo ka noho izany hoy izy sy misy velona ho an'ny tenany na misy maty ho an'ny tenany fa velona sika velona ho an'ny tompo ka isika velona izay no voninahitr'Andriamanitra ary zay no irian'Andriamanitra sika mba ho velona tokoa isika mba eo ve ka hahatonga sika ameno ireo tsazoa enina ry Jesoa Kristy o enao sy manao kobaka ambava ary zay ampianarinao dia enanao ary profon'izany ny fankalazana ny fanandratana ny azo fizaliana zay mampibaribary
an'izay fahafoizanao ainao anay ka natonga anay ho afa-keloka tanteraka ary afatra aho tamin'ny Piera raha nanontany izy ahoana ny momba ny famelan-keloka nolazainao ary fa sy misy fetra ny famelan-keloka ary amin'ny alalany sy miaraka aminy no afana manorina ETA ka izay indrindra enganie anteraka amin'ny fiainanay tokoa izay afatra ao izay ary ry Masiny Maria renin'Andriamanitra teo apototry ny azo fizaliana ianao no nandray ny afatra i Jesoa ary i Masinday Joany solotenanay rehetra nandray ianao ary nampandroso anao tao an-trano mandrosoa ary ao an-tranonay tsirairay avy ary indrindra hoentom-bavaka izao fanjava saserdotaly zay ataon'ny pretra zao anao ny renin'ny pretra anao ny mpanjaka vavin'ny pretra ka mivavah ho an'ny pretra mba ho pretra masina sy maro ny pretra eto amin'ny dioseze aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amena. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul